afaka nandeha ty vidéo ty fa maro ianareo manontany tsy manina fa whatsapp-aina ilay izy kokoa daholo Sanagasikara hoe ahoana ny lalàna vehivavy mbola virgin afaka jerena avy aty ivelany ve pause aloha ny lalàna vehivavy mbola virgin ilay rehefa hoe jerena avy aty ivelany dia nono raha mitsapa nono vehivavy alakareo mbola tsy nireny vehivavy dia mafy be ny nonony raha mitsapa dia ohatran'ny hoe misy karazana atody izany ao anatin'ny nono ao rehefa tsapaina ohatran'izao izany dia ohatran'ny hoe misy atody sa misy ovy sa misy zavatra mafy be ilay izy raha ho an'ny vehivavy raha hoe rehefa tsapaina elaka hoe malodaloda ilay izy dia midika izany efa nilely izy na ihany koa ny sofina somary ohatran'ny hoe lasa malefaka toy ny sofin'ny zazakely ny sofina raha jerena avy aty ivelany izany ny tapokandrina ihany koa jerena hoe malefaka toy ny andrin'ny zazakely ny tapikandrina manaraka ihany koa raha ohatra ka hoe jery anatin'ny lalan-jaza ny ankapobeny moa izany eo no tena lalàna ny vehivavy virgin satria sarotra be raha hijery avy aty ivelany ity foana dia ahoana marina ny tapikandrina ity sipa ity dia tokony ho tsapaiko ny nono tsapatsapa nono ela tonga dia voafelaka koa mahazo an'ilay olona tsy fantatra ela tsapatsapaina nono ao fa ny tena hoe azo antoka izany dia anatin'ny lalan-jaza misy ilay hoditra manify fotsifotsy antsoina hoe hymen izay ilay izy eo amin'ny 2 cm eo ny alalan'ilay izy raha ohatra ka hoe miditra any misy publication ny tany taloha hoe mety tsy ho virgin ve ilay vehivavy raha ohatra ka hoe ratsan-tanana foana loloavina aloha fa mbola tsy ampiana lataka dia torohevitra no ataoko an'ny tovovavy indrindra aza manaiky atao lehilahy kilalao izany ange natao hoe kilalao vaky vody indrindra avy eo dia lasa ilay lehilahy mandeha mitsoaka ilay lehilahy aloha tsy hitsoaka handositra be fa tonga dia manao fanamiana mampirafy manao toeran-tsizaka izy dikan'izay izany dia lasa tsy tia handry intsony izy ka rehefa hoe virgin indry dia atao foana ilay maha virgin indry aza miarakaraka amin'ny lehilahy ilay tsisy ilaivana azy ireny satria rehefa ilay maky vody fotsiny rehefa tsapandreo mijaly indreo miaraka amin'ilay lehilahy dia dikan'izay nefa izany tsy tia handry izy rehefa mampijaly indry inona mbola iarahandry aminazy amonina tena iaraka aminazy ao dia izay raha ohatra moa izany ka hoe tanana ny atao ilay lehilahy ao ka raha ohatra sendra lava hoho ilay lehilahy ohatra dia mety ho vaky mety ho rovitra ilay hoditra manify amin'ny ankapobeny moa izany lataka no tsy maintsy manao an'ilay izy fa raha ny tokony ho izy dia hoe lataka ihany manao anazy fa tsy tanana dia ho an'ny vehivavy raha ohatra indray izao ka manao an'ilay pélia inona moa izany rehefa tonga fotoana izao ny vehivavy eto amintsika tsy haiko olona misy varotra na tsy hitanareo ilay pélia eto amintsika ohatran'ny tsisy fa ny amin'ny tany mandrosotra mibetsaka moa izany raha misy mampiasa an'ireny ilay tampon hitanareo ilay atsofoka any anaty lalan-jaza ilay ohatran'ny karazana vovoa dia rehefa tonga fotoana dia ilay izy moa izany manify kely fa rehefa atsofoka ilay izy dia avy eo lasa votony rà dia lasa mibotsina be soloina isaky ny adiny 4 eo raha ela indrindra satria lasa mibotsina dia nandrera tsy maro lasa mibakabaka ka iny tampon iny mety indraindray koa anisany lasa mandrovitra ilay virgin ilay hymen atao anatin'ny ato dia raha ohatra izany ndrika mbola virgin ry kalapiso kely dia aleo tsy mampiasa ilay tampon fa aleo foana mampiasa ilay pélia na ilay pélia ilay atao ety ivelany dia izay ho an'ny lehilahy ho an'ny lisany raha mieritreritra hoe mila vehivavy virgin lisany dia zavatra tsara atao lisany voalohany dia manaja ilay vehivavy miaraka amin'ny lehilahy eo fa tsy hoe lehilahy mila vavy virgin nefa lehilahy isan'andro dia mandeha mandavaka mandoaka etsy sy eroa dia tsy possible mihitsy lehilahy azo vehivavy virgin izany mihitsy fa rehefa hain'ny lehilahy hoe iray ihany miaraka amin'ny lehilahy iny ihany no tian'ny lehilahy dia tsy maintsy misy foana ny anjara ho an'ny lehilahy hoe mahazo virgin lehilahy raha tsy haiko manambady. Angasirika tompoko.